Le mpanjaka lehibe ry havana no manatrika tsika eto. Lolona 420 dia manipy ny satroboninahitra eo atongotra ny seza fiandrianan'Andriamanitra fa masina loatra ny Andriamanitra izay ivavahantsika. Jehovah tompony maro, lehibe sady mahery, manana ny laza sy ny voninahiny. Androany manasanao ny Tompo, manasanao ny anjelany lanitra rehetra mba hiaraka nome voninahitra fa misy fifaliana be any an-danitra any amin'izao ora sy fotoana izao. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery any. Halleluja! Masina, masina, masina Jehovah tompony maro, enky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Ho ampitombona ho amintsika ny ry havana, ny fahasoavana ho mbampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'izao fotoana ny fandraisana. Mivelatra manoloana antsika izao fanasana masina izao anasan'ny Tompo asy ianao ny amin'ity androany ity. Melohany zany rehetrarehetra zany andehany me voninahitra azy tsika amin'ny Salamo faha 4:100. Ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faha 9. Salamo faha 4:100 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faha 9. Satria andro piravoravona ny andro tahaka izao, nitsanganany Jesosy tamin'ny maty ny andro alahady, dia ny feno fidirana anao ray ao am-bokirana zao tsika ny andininy voalohany sy ny faharoa sy ny fahatelo arahantsika tehaka zany ho fanomezantsika voninahitr'Andriamanitra vita ny vavaka vao mipetraka ianareo. Ao anatin'ny famakitsika ny Salamo ny mpitandrina no miventy fa ianareo kosa mamaly mafy hoe fa mandrakizay ny famindrampony. Ny anaran'i Jesosy midirahany Jehovah fa tsara izy. Midiran'Andriamanitra avo indrindra. Midiran'ny Tompo ny Tompo. Izy rery no mpanao fahagagan-dehibe, izay nanao ny lanitra tamin'ny fahendrena, izay namelatra ny tany eo ambonin'ny rano, izay nanao ireo fanazavana lehibe, dia ny masoandro mpanapaka ny andro, ary ny volana sy ny kintana ho mpanapaka ny alina, fa mandrakizay ny famindrampony. Amen. Feno vita. Sotanao, izay fantiavana, Fidirana no enti misatra, ny afalina io indro asina, kamsotanao, rirana io, misotanao, izay fantiavana, Fidirana no enti misatra, ny afalina io indro asina, kamsotanao, rirana fitsibinana trano, no natolotra ho anay misotranao faneho misaorana no iaranay mihira misotranao dia misotranao izay fantiavana, Fidirana no enti misaotra ny anarana, ny afalina ino asina, kamsotanao, rirana io, misotranao izay fantiavana, Fidirana no enti misaotra ny anarana, ny afalina ino asina, kamsotanao, rirana fifankatiavana. No natoronao anay, misotrana tanterainay atrano, zany afatra ho izany misotranao, dia misotranao izay fantiavana, Fidirana no enti misaotra, ny
kamsotranao rirainaio misotranao izay fampianarana fidirana oento misaotranarana niafalinay no iloasy kamsotranao rirainaio teka mafy ho an' Jesosy sika riavana vavakytsika misantatry ny lanitra zay ankehitriny Jesosy nohony amin'izany fiderana zany na dia sombotsombony any aza eto amin'ity fitoeranao masina itya lefa nitenenanao fa ny masoko sy ny foko hoeto mandrakariva mandray ny fiderana iny mandray ny fisaorana eto ianao ary mihetsika ianao any amin'ny seza fiandriananao any tsy mahatombona mahita ny vahoakanao faly mioby sy manandra-peo manome voninahitra ny anaranao Jesosy Kristy zokonay malalanay misotranao zay Tompo manome voninahitra ny anaranao mandrakariva noho ny amin'ny alehibe ny fitiavanao noho ny amin'ny alehibe ny famondramponao aminay isan'andro fa manodidina anay ny loza sy ny atambo fa tsy misy mahakasika anay zany fa marina amin'ny tenin'ny soratra masina zay mikitikidika anareo dia mikitikidika ny anak'andre masoko ianao Jehova Tompo maro misotranao Jesosy tsy mbola misy diso anjary zay ny amin'ny fitahinao nomenao sakafo sahaza no haninay nomenao ny fitahinao nomenao ny fahasoavanao nambininao daholo Jesosy hatramin'ny ankizy kely madinika mianatra nitoloranao saina sy ny fahendrena avy aminao daholo zany rehetrarehetra zany Jesosy misotranao mbola mikarakara anay mampianatra anay ihany koa amin'ny alalan'ny teninao ary androany zay Jesosy fantatro fa manana hafatra goavana indray ho anay mpanomponao ianao noho ny amin'ny fitiavanao daholo zany rehetrarehetra zany ndreto zay Jesosy tafavory eto amin'ity fitoerana masina ity manandra-peo ndrika Andriamanitro manandra-peo ndrika mirondrona ny ranobe any analany manaja anao ihany koa reny zavaboary namboarin'ny tananao ny ala sy ny vorokely misiotsioka manandra-peo anao Andriamanitro ianao nefa miteny fa zao olona ny firon'ny tanako zao hanambara ny fiderana nahoany zay androany eto amin'izao toerana zao tsy hanandra-peo ankalaza ny anaranao ka na dia tsy mahitako ny fomba ny any an-danitra aza fa tsotsotra ihany raisy fa vokatra ny fonay manao hoe masina Jehova tompony maro enky ny voninay ny tany rehetra amen. Petraka ny Fiangonana. Omany ny fonao ry havana ny sainao ny fanahintsika rehetra mihitsy ny eona amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny zay hoentin'ny mpanompon'Andriamanitra pasteur Dada Randrenatoandro Jean Joseph aza matory ohatrany sarotsarotra manko rehefa amin'ny atoandro ohatr' zao ny mivavaka midanika loatra le andro ambony eo angambany dia misy ny sasany dia efa ny amin'ny lanitra fahafito vao averina makatia ambonin'ny tany indray ka noho izany indrindra ataova mifantoka tsara ny fonao eona amin'Andriamanitra izany andeha angataka ny fanahy masintsika mba hanananao hery fa tsy misy mahay manantona an'Andriamanitra tsy misy mahay miaino ny tenin'Andriamanitra raha tsy ny fanahy masina mihitsy no mitoetra ao anatintsika fanahy eo midiny ianao ka fenoy tanteraka ao raha kofy ny herinao mba handeha tsy ho reraka dia ataovy amin'ny fonao zany iry zany angatahanao ny fanahinao fanahy masin'Andriamanitra mba tena ameno atsika tsirairay avy andeha mpitsanganana novantsika an'izany iry zany hitsenantsika ny soratra masina sy ny tenin'Andriamanitra. Fanahy eo midiny anao ka fenoy tanteraka raha kofinerinao ao mba handeha tsy ho reraka fanahy eo midiny anao ka fenoy tanteraka raha kofinerinao ao mba handeha tsy ho reraka lazao hoe tena mila anao ny tontolo-piainako tontolo-piainako
ainako tsy maefa ninoninonao tsy maefa ninoninonao ratsy vavaka isika voninahitra ny eo anao Andriamanitra ho anao isan'andro zany raha mbola velonaina kozahay fa velona n'Andriamanitray miteny Andriamanitray mananatra ny Andriamanitray ary tena miaraka aminay isan'andro mamelona anay faly zay mandray anao Jesosy tomponay sy mpanjakanay mitenena fa miaino ny mpanomponao. Amen. Petraka isika. Ataovy eo ambany masinao ny Jaona toko 20. Jaona toko 20. Ao aloha ny 9:20. Ny 9:70 aloha ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa ny hariva n'ilay andro voalohany amin'ny herinandro, raha voarindrana ny varavaran'ny angonany ny mpianatra noho ny fahatahorany an'i Josy, dia tonga Jesosy ka nitsangana teo afovoany dia nanao tamin'ny fiadanana ho anareo. Ary rehefa nilaza izany izy dia nasehony azy ny tanany sy ny lany vondy. Dia faly ny mpianatra raha nahitan'izany. 20. Ary hoy indray Jesosy tamin'ny fiadanana ho anareo, tahaka nanirahany ray no anirahako anareo kosa. Ary rehefa nilaza izany izy dia nanisy fofinaina ka hoy izy tamin'ny raiso ny fanahy Masina. Eo da eloko isa velanareo voavely zany, ary nanisa kosa tsy voavelanareo dia tsy voavela zany. Tadidio tsara ny havana fa raha nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia eo ny fitomboana zany fivavahana kristianina anjary ho alahady zany. Fa taloha dia sabotsy daholo ny sabata, fa nitsangana tamin'ny maty ny Tompo alahady. Gaga daholo mpianatra rehetrarehetra ohatra ny tapitra teo le tantara taloha zay mahatestamenta ny testamenta taloha tapitra teo, fa eto anomboka amin'izay ny testamenta vaovao. Ary eto tadidio ny tenin'i Jesosy ny 9:20. Rehefa nilaza zany izy dia nanisy fofinaina ka hoy izy raiso ny fanahy Masina. Le fofinaina io mihitsy tamin'ny Genesis voalohany, io le nataon'Andriamanitra hoe misy mazava dia nisy voromanidina dia misy ny hazandrano dia misy. Zay io tonga amin'izay damaseva fotaka ny nataony dia nitsofo ny vavorony
nomeny fanahy fofinaina dia velona. Zany hoe manomboka eto mihitsy zany a dia mengabe tsika mihitsy amin'ny anaran'i Jesosy. Tena fifoazana vaovao ao anatinao, fanekena fanompona vaovao ataonao amin'Andriamanitra, ary finoana vaovao zay zay finoanao hatramin'izay zany dia ataovy hoe tahaka ny tsy misy. Fa Andriamanitra nanome fofinaina ho anao vaovao zany, vaovao eny eto ambony fiangonana, eo koa ny eto ambony finoana vaovao ho an'ny mpianatra Jesosy. Inona ny dikan'izany? Niseho tamin'ny mpianatra daholo Jesosy fa tsy Tomasy. Ary koa mba mahagaga, tena mahagaga ny mieritreritra n'izany hoe ny rehetrarehetrarehetra nahazo fa izy tsy nahazo. Anganogany zany le roa, andao hitoron'ny filazany tsara, andao hitoron'ny tompo izay niaraka tamintsika, ndana. Nareo ny mahalala azy, za tsy mahalala azy. Nareo ny sehony, za tsy ny sehony. Dana. Lahady iny, latsinainy, talata, larobia, lakamisy, zoma, sabotsy, lahady indray. Zay vao tonga tamin'ny Tomasy. Jereo tsara ne, jereo tsara, jereo tsara, jereo tsara. Ho Tomasy amin'izay ny 420. Fa Tomasy anankiray tamin'ny 12 lay tao Didimo, faritany anankiray ihany zany any Galilea, dia tsy mba teo aminy raha tonga Jesosy. Eo mpianatra sasany hoe efa nahita ny Tompo izay, fa hoko izy taminy, raha tsy hitako ny tanany sy ny olatra nombony, ary ataoko amin'ny olatra nombona ny rantsan-tanako, ary ataoko amin'ny lany vonika ny tanako, tsy mba ino aho. Jereo tsara, jereo tsara. Raha tsy hitako ny tanany sy ny olatry ny nombona ary ny olatry ny lany voany, za tsy ino. Reo zavatra anankiroa reo ihany no ny faritany vavany, dia io tonga dia neken'Andriamanitra. Afaka herinandron'iny niditra ireo mpianatra indray Jesosy, fiadanana ho anareo, gaga. Nanatona ny Tomasy amin'izay izy. Tomasy, jereo ny tanako. Zay re nangatahany vavany teo, raha tsy hitako ny tanany ozy sy ny lany vony, tsapaiko, za tsy ino. Zay ny tadiavinao, reo ny tanako. Tsapao, tsapaina. Aiza le olatra? Io. Navoakan' Jesosy koa ny lany vony, io. Zay ihany izy tsy niteny hoe ary ny tongotrao. Jesosy koa tsy niteny hoe ary zareo koa ny tongotra. Tandremo ny tiany lazaina dia zao, zay vavaka faritany vavanao io no men'ny Tompo anao. Zay faritanao ihany. Tany an-travoangy fivavahana nanaovan'ny olona kritika be, indrindra fa ianareo katekômena, satria avy nampianatra katekômena, ny teny teo anatrehan'ny ankizy ilay anankiray hoe data,
raha tsy mahita 25 000 androany mengavy ianao amy eo 25 000 franc dia ho avoaka daholo le tanay androany ny tomany io raha matoa io tsy manana 25 000 omenanao aho a fa ny amin'i Jesosy mangataka fa tena ny tomany izy a Jesosy anio dia anio raha tsy mahita an'izany a arinany amin'ny arabe ny entako mangataka Jesosy. Amen. Vondrava mihitsy zahay izy eo alohako dia ny eo alohany a misy rangahy be lelo tampoka nanatsoka mosara dia mipitika niaraka mosara 25 000 francs tonga dia nitsahany dia erikeritra izy zany taoriana anao io ma sara Jesosy fiazaka zany dia ody so sanatria arahan'le olona avotra fanakianana be nataon'ny olona tazany tamin'ny telefona mpangalatra manina tsy nitena tamin'le olona hoe azafady rangao tia volanao fa latsaka ka valimbavaka sa tsy valimbavaka io raha 25 000 ny nangatany nefa 50 000 ny latsaka valimbavaka sa tsy valiny tsy valiny ameo an'olona ny 50 000 fa le mifaritany vavanao io dia io ny valimbavaka nahoana moa io olona io nataon'Andriamanitra tsy be lelo raha tsy alohan'ny madama kely io eo izy vao ataon'Andriamanitra be lelo ary ianao koa nga mahalala mety ho Jesosy anio io fa raha tsy niraisinao io a vitany ianao vita le saina miova mihitsy ny tiany Jesosy manomboka izao tsika ne Jodasy daholo teo ny tsy nitoriteny tamin'ny herinandro masina nangataka vola nangatany lasa izy to tampoka teo vola be lasaka be ny an-danitra any mihoatra ny raisibika torakovitra izy anizy io tsy nanana fanapahan-kevitra mihitsy hoe nomeny tompo anao ane io valany vavaka fa nierikerika indray nandalo masera sao dia nareo reto nozy masera fakany masera azy nanakarena tampoka zany ny adala zany no adala zavatra mifaritany vavanao nefa tsy niraisinao fa neny Tomasy nifaritany vavany meny Jesosy azy mitovy amin'izay ne dia konina tamintsika miala mitsiny anao raha eto mialatsiny mitovy amin'izay koa zanako vavy daholy tao anatin'ny herotaona ny telo vavy natao mariazy tsy nahanam-bola atsony fa lazaiko anao vadiko izy efa maty inona ny nataoko danao metoraka amin'i Jesosy fa izy ny manana an'izany nanomboka ny riova paray ny andro ny kikika ny tomany tao izy Jesosy 25 000 francs ty sisany aty amiko izahay ao an-trano
apakabady voalohany roa zay, apakabady faharoa efatra zay, apakabady fahatelo enina zay, de ny za sy ny zanako mbola anankitelo tsy manambady, 7 zay. Vita inona ny 25 000 fa ny tomany zany raha matoa zany antsoantso ny kikika raha natateraka ny soratra masina. Le riva maraina tatao vonana mitomaniko dradradradrako tolokoko salamy 55-17 miaino a Jehova, tsy manaika raha tsy miaino a ianao Jehova. Amray alina am'roa alina tonga ny carte mobile. Madama, misy mamono nga ianao, misy maninona nga ianao? Tsy tompoko, vavaka amin'i Jesosy mba hafa koa zany vavaka mikikika be miantso vonjeo zany. Lasa osy nahagaga dia nitondra sobika izay mba azo ny ty 25 000 ty eo Analakely. Zafady fa tataraiko raha eo nareo mianakavy eo am'le zorony kely misy mpivarotra elo in'le misy lalana iny any amin'ny pavion zany mpivarotra elo, mangingina be am'ray atoandro, tsisy olona, latsakavana vola ray sobika dobodoboka amin'ny fony, hitan'ny olona maty ny olona, jerijereko tsy misy olona, nyrofoka feno vona ndringana nyranaka ndray koa ray sobika. Le dra mba nysaika amidiko zay ny nasiko azy, vongovongo betran'zay ny volako, feno sobika, feno dra, tsisy nahita satria zay le faritany vavany tonga de naka taksi nody. So de iza ny tompony ty maty raha nisy tompony ty de meko azy, misy tompony ty de meko azy. Nandalo tambany vohitra anankiroa milolo sobika tsy mikiraro, dobodoboka, jereko tsy miteny, jereko tsy milaza hoe sao de nahita voly nareo, voalasa izy eny anandray taksi nody. Zany le anankiray teo jerijery olona merikerika, ny aino Jesosy sa tsy ny aino? Tsy ny aino. Vao merikerika, azafady averiko tsara, vao merikerika mihitsy ianao, aiza koa nisan'izany de tsisy. Fa vao mihinanao de faritan'io vavanao io. Mialatsiny fa de connecte amitsika zany zavatra tataraiko zany, ary tsy tiako anao reo fantatra azy, za rery any malala azy sy ny zanako zay niaraka ray-planina taminy nakany andafy de amonjy foary na vita trano be zany raha matoa zany. Zany zay faritany vavanao, zay ihany ny angatahako aminao, na inona zapady. Ina ny tiako lazana am'zany, i Tomasy lehibe fisalasalana zay ny azy, fanahy ny vavaka mianara azy. Tomasy le mpandinika be loatra, za raha tsy mahita ny tanany, mahita ny olatra tsapaiko misy so de mahatoto. Mpandinika be loatra fa noenon'Andriamanitra, noenony
inona ny tsy mazava aminao ry Tomasy zay tsapaiky mihitsy e ianareo nahitazindana mitory za tsy andeha tena midongy mihitsy amin'i Jesosy ampo atsika izay nanomboka teny tonga an' Jesosy ny teny hoe raiso ny fofinaina zay ny teniny a na nisy fofinaina Jesosy fainana vaovao a minoany zany ianao finoana vaovao a zay nataonao teoloha zay atsisy ataovy tsisy rehefa tsy mahay miova am'izay ianao a tsisy dikany nahafaty an' Jesosy tombony azy fijaliana efa nilaza ankeo fa Jesosy amangy antsika tsiraray avy amin'ny herinandro masina be dehibe ohatran'izany a nofy ary tsy vita tsony dia matahotra an'Andriamanitra so ataon'Andriamanitra hoe efa namangy ny tsirairay avy a efa nalefako nofy any amin'ny tsirairay avy fa ianao tsy namaky tsy nampahery dia be dia voankeo misy piomana kely zay maharary fo zany nazara tsy hitako izay anaovana azy rehefa natao ny dinidinika ay dadany sineny saraka dia nanofy kiala kely io zao anaka alaiko anao asambatra kokoa anao a aty an-danitra alainy tamin'ny herinandro masina teo ho alaiko anao zosy fa mahatsaratsara kokoa anao ny aty an-danitra faly anao fa idada sy mamanao tsy manjary io miady foana tsy maintsy isaraka io fa inao no alaiko teneny dada sineny tsy rara iny zany dia ho le nofy le fianakaviana nantany nitomany tamin'i Jesosy hoe oka aloha Jesosy a aza mba halaina izy dia tonga Jesosy tonga niteny tamin'ny fianakaviana zao arozo izy a satria nareo mivavaka sy nangataka dia nomeko fa ianao ra zazakely mbola zazakely io a tenen'i Jesosy izy nanoratra io zazakely io raha tianao andry ny mbola ho velona arao am'izay zay lazaiko lazaiko anao voalohany tsy mahazo mianatra tsony zareo zany e tsy mahazo mianatra tsony dia arao zay lazaiko fa reto fianakaviany reto tsy manaiky fa dia milaza aminao azay ireo fianakaviana tsy manaiky ireo satria ny tompo manao zao ny tiako fa ianao anao fa tsy manaiky hifototra aminareo fianakaviana izy vitanareo ve mitaizan'io zaza io fa io tsy maintsy miala amin'ny ray aman-dreniny vitanareo ve ny ekolazy ny fianarany ny sakafony zany an'io e ka rehefa miteny ny tompo a asa tsy vananana tanyreny mihitsy fa za mampatezitra azy zany rehefa miteny izy tsy vananana antiako lazaina dia zao a mba miovà am'izay miovà
fa zay vavaka am'izay zay atao ary amin'ny zoma io am'roa sasany am'roa dia ilazan'ireo nofo be dehibe reo a sy ny tenin'ny tompo ho antsika tsiraray avy raha tsy afaka ianao a manira olona ary androany ianao mandra-pahatonga ny zoma manofy a dia alefa asy daholy ho jerevantsika izany amin'ny zoma mba ho fantatra ao fa mamangy antsika tsiraray avy Andriamanitra ary tsy maintsy enona ny teniny ary izy ny teny ao amin'ny Jaona 4:10 mba jerenareo tsara Jaona 4:10 indininy 4:10 raha mangataka zavatra amin'ny anarako ianareo ataoko izany tanoa zany fa tsy mahay mangataka amin'ny anaran'i Jesosy fa zany koa ve hoe ho anareo tanora tomany be zanambady ho Jesosy amin'izay namaly le komorianina miaraka etsy amin'ny fiandrasana bus io no vadinao fa mifialan'le madama le kiala kely tamaina finona feverano hoano anambady komorianina zany no tena ianao ho ama mitsipaka ny tenin'Andriamanitra dia tamin'ny 2006 zany niala garan'ireo mpilanina avy any vato mivoaka daholo ny olona rehetrarehetra tata ahoana tiako indray le komorianina fa ahoana izy mpampianatra amin'ny université any France tena olona ambony be sandata aka izy zao ary za tia azy satria nanambola izy dia tia azy ianao zany tsika miova amin'izay mitoetsaina afantaranareo sisitrim-pon'Andriamanitra dia izay tsara sy akasitrahana ary marina samy mandingitsika ry havana ny tenin'Andriamanitra mety efa faharenao foana zany tantara zany fadin'io tsara hoe lalana ohatrany ahoana naleanao ohatran'ny kivazivazy ty tantara kely mitovitovy amin'izany ty nanao hoe reto tambany vohatra hony hoe ndao hony ena Taninarivo be vola be any rofopotsiny eny an-dalana dia lasa izy miralana ndeha nakaty Taninarivo navela tany ny angady sy ny zezika vao niala ny taxi brosy a dia nahita vao nandeha kely dia io tokoa fa tamin'ny sase mitovitovy amin'le resany teo tamin'ny sase to dia vola be io ary le teneniko alava tena vola rofona fotsiny ho aty Taninarivo dia ozy izy miralahy aleo loha eo fa ndao aloha ny midada to fa mbola be dia be no rofona ty aleo loha eo lasa izy miralahy nandeha tonga tany amin'ny dadatoany fa ina nataona miralahy ty aty eo no dadatoa vola rofopotsiny efa rofopotsiny ehoana ka marina zany vao nahita teny amin'ny taxi brosy zay tena vola amin'ny sase fa tena hay rofopotsiny vola ty Taninarivo aty dia aiza le vola re hitalanaisany ka navelana tao fa mbola be da be no rofona ty misy koa ry havana teo hoe vendrana evangelika misy zany Andriamanitra ny nanambona kiodikely miaka mandalo Andriamanitra ka amin'ny fotoana andalovan'Andriamanitra mahaiza manararoatra fa be da be ry havana tsy nahita an'Andriamanitra nandalo teo amin'ny fiainana miteny aminao izy androany minoa zay lazainy dia inoy fotsiny zany ry havana aza vela ndao iova fa Andriamanitra mamangy atsika izany Jehova ho ianao no nandinika ka afantatra ao ny toe-piainako atao amin'le feo an-tsotra
ny fosaina mba mifanahy sy miafina aminao ry tompoko. Ny andininy voalohany sy ny andininy faefatra no ataotsika mivavaka ibebaka tsika orinan'izay. Tsangana ny fiangonana. Tompo tena mahagaga loatra rito mahagaga miasanao sy ny fisainanao miasana sy ny fisainana sy misy saina mety mahatratra tsy misy na mety matra ny fahendrenao sy ny herinao ny fahendrenao sy ny herinao tsy misy na mety matratra ny fahendrenao sy ny mibebahany amin'ny tsifinonao hoe teo amin'i Jesosy sany androany. Jesosy eo menatra loatra izay Tomasy aza na tsy nino nangataka ihany izy mba hahitany tananao sy ny lany vonao. Fa izay tena tsy mino tanteraka mihitsy ny Jesosy na inona fa zay tenenina aminay tahaka ny rano araraka ao amin'ny damosiny gana. Reraka foana ny mpitoro teny, reraka foana ny ray aman-dreny mitondra ny hafatra ao Jesosy. So ihany fa mbola tsy mety mangina ianao mandraka ankehitriny. Fa raha ho avy ny andro angina amin'izay zao Andriamanitra zao, zany ny loza ho anay Jesosy. Fona aminao zay. Ampianandro zay ankehitriny dia mbola miteny ianao, dia mbola manoro lalana ianao fa misy aminay reto ane Jesosy antonany maro voafatotry ny aretina efa natoronao zao ny lalana zay anasitranana azy fa tsy mety tsy hanao an'izany ahe. Alony maty ao anatin'izay rehetra tsy finoana sy tsy fankatoavany teninao. Tompo mamindra fo amin'ny fiangonana rehetra ianao. Misy aminay rehetra voafatotry ny fahantrana efa teneninao zao ty ho atao, ty amidy. Fa noho ny amin'ny tsy finoanay dia alonay faty ao anatin'ny fahantrana Jesosy. Mamelany elokay tsirairay avy reto tahaka ny vady Lot zay, efa akaiky ny famonjena, efa nitenenina aza mierikerika mihitsiny a, fa tsy natoky zany teninao zany, mierika nanjary vongatsira. Be da be ange Jesosy mahatonga anay ho vongatsira. Fona aminao zay,
mahita n'izao tontolo zao zay, mandreny amin'izao tontolo zao zay, ny vaovao maro samihafa miovatra amin'ny finoanay. Mamelany elokay tsirairay avy, ampianaro ray Jesosy akatoanao, hanapinoana amin'izay manomboko izao. Ary na inona angatahanay, enao nefa nyteny fahaza-matahotra fa ho tanterahako zany. Androany mangataka famelan'ny keloka, angatahany mangataka famondram-poa ho aminay tsirairay avy zay tonga eto. Tongavy ianao Jesosy, tongavy ianao hanova ny fo maditranay, hanova ny saindratsinay Jesosy, hanova ny saindratsinay mba hahatonga anay ho mpanompo mahatoky anao. Araka itenenana hoe raha mahatoky amin'ny kely ianareo, ataoko mpanapaka ny be indrindra. Sotra indrindra Jesosy malala, sotra Jesosy ny fanainao masina le niteneninao tamin'ny mpianatra hoe na nisy fofinainy izy ka niteneo raiso ny fanay masina. Ho aminay anko zany Jesosy, izy fahateraham-baovao amin'ny fiangonana rehetra Jesosy, izy fahateraham-baovao ny amin'ny finoana rehetra Jesosy. Ahafaly ianao le nianjo sy ny fidy anay ka raha tonga zay eo amin'ny rao alinlanitra, tonga eny amin'ny rao alinlanitra ianao Jesosy, hahita finoana, hahita vomendriky ny fibebahana aminay. Ka raha mby eo ambavadin'ny lanitra zay miakatra n'iny lanitra eny, rehefa any andalana eny, tonga ianao Jesosy hiazakazaka ianao hiteny hoe njany ny feon'ny malalako ho avy aho hitsena azy zao. Sotra Jesosy, tazanay ny lanitra misokatra, arindro ny anjely, ny miaramila rehetra, ny olombovonja ny an-danitra any, miaraka mioby, miaraka mankalaza, mba hisantatra zany zay Jesosy, na dia tsy mino aza indraindray fa havonina anao ny asanao, vonina nino anao, mba hisantatra zany zay manao hoe sambatra ny olona zay voavelany elony sy voasarona ny fahotany, sambatra ny olona zay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany, ary mino an' Jesosy Kristy zanananay tokana tokontsika, izay nitorotoroana tamin'ny fanay masina, nateraky Marie Virginy, nijanona napaka Ponte Pilato, nombona tamin'ny azy fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainatsika, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka avy an'Andriamanitra ray tsy toa, avy amin'ny haviny tsara vela sy ny maty. Mino fanay masina ao, fiangonana masina manerana zao tontolo zao, fiangonan'ny olona masina, ny famelan'ny keloka, fitsangana ny tenany maty ary ny fiainana mandrakizay. Miorena mafitsara amin'ilay vatosoa, mandroso amin'ny fara eny toko manambara, fa ho sambatra toko tsara miafara, ny mpanompo eny toko manambara, fa ho sambatra toko tsara miafara, voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery any. Halleluia. Masina, masina, masina Jehovah tompony maro, enky ny voninahiny tany rehetra. Tanteraka tokoa le zany ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Napetraka ny fiangonana. So tsika riavana dia tonga eo amin'ireo ray aman-dreny zay nanolotra ny zanany ho amin'izany sakramentany batisa zany, zava-dehibe zany mila mino an'izany koa tsika dia tsy miozongozona ny finoatsika hoe raha tsy olon-dehibe, raha tsy ohatr' zao hoe fa ny fanjaka an'Andriamanitra hoy ny soratra masina dia natao amin'ireny zaza ireny, ary raha tsy mandray an'ireny zaza ireny tsika dia tsy afaka ny andovan'ny fanjakany lanitra, ka dia Jesosy mihitsy ny mandray an-tanana an'ireto zaza reto tsy tsofin-drano fa tena atao batisa mihitsy ho amin'ny famonjena ny fanahy izany. Mitondra ny zaza ny reny tao Salema mba ho tahiny Jesosy Kristy Tompo dia mitsangana ny ray aman-dreny sy ny zaza, mitondra ny zaza sy ny fianakaviana ao anatin'izany.
nitondra ny zanzany reny taos fainy zazakatiako indrin mpiandrizanakondry aoka zamana faramanatona izy hotako tsara re ave riava malala rehetra ao amin'ny tompo joro vavolombelona ny amin'ny famonjena ireto ray aman-dreny sy ny fianakaviana ireto eno ary ny teny anorenana izao a fanaovam-batisa izao amin'ny anaran'i Jesosy efa nomena ny fahefana rehetra ny an-danitra sy aty an-tany koa mandehany ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra manao batisa azy eo amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina sady mampianatra azy hitandrina zay rehetra nanodidiko anareo ary indro zany momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fataperana zao tontolo zao ary tamin'izany dia nisy zazakely nentina teo amin'i Jesosy mba hametrahany tanany sy vavahany ho azy fa ny mpianany teny mafy reny nefa Jesosy kosa nanao hoe avelao ny zaza anantonary azararana fa anto azy ny fanjakany lanitra amen. Ray aman-dreny moa manolotra marina ireto zaza reto ho an'Andriamanitra raintsika va ianareo sotra tompoko manaiky ve nareo ray aman-dreny ivavaka ho an'reto zanakareo reto mandritry ny androm-piainany rehetra mba ho ampelantanan'Andriamanitra mandraka riva izy sotra tompoko tsy mahay mamaky teny reo mbola tsy mahay mandray fampianarana reo mitenin-dratsy nareo dia mitenin-dratsy reo mivavaka ianareo dia mivavaka reo manaiky ve nareo ray aman-dreny hitondra tena tsara araka ny sitrapon'Andriamanitra mba ho alain'reto zaza reto tahaka mandritry ny androm-piainany rehetra sotra indrindra tompoko hoy ny soratra masina hoe zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza fa naantitra azy izy tsy ala amin'izany manaiky ve nareo ray aman-dreny andray an-tanana hitondra an'reto zaza reto ho isan'ny mpianatra sekoly alady hianatra soratra masina ary hitombo ao anatin'izany soratra masina izany izy sotra indrindra tompoko ary ny farany amin'ny fotoana mahalehibe azy any amin'ny 17 taona fa 14 taona manaiky ve nareo ray aman-dreny mbola ampatsiaro ny antony izao fanaovam-batisa izao ka dia mbola aprisika azy ho isan'ny katekomène mba ho mpandray fanasan'ny tompo sotra tompoko ren'Andriamanitra ny fanekena izay nataonareo androany va hitsangana ny fiangonana hivavaka misotranao zay Jesosy noho ny amin'reto ray aman-dreny toloranao saina na nampinoana ihany koa fa tsy tia no very na dia ny kely indrindra dia ny zanany ary ankehitriny nanao fanekena teo anatrehanao sy teo anatrehan'ny fiangonana teto amin'izao alitara masina zao ireto ray aman-dreny reto taio izy Jesosy mba tsy hisy hitsoko zany fa neo amin'izany fanekena zany mihitsy no hitahinao an'reto ray aman-dreny reto eo mpanatanterahana ny adidiny dia ny amin'izay rehetra fitazana ny zaza zay nomena ho azy dia misaotra indrindra Jesosy malala ny fiangonana dia manao batisa ho amin'ny rano ihany fa ianao Jesosy kosa manao batisa ny amin'ny Fanahy Masina ny anaran'i Jesosy ny angatahako izany vavaka izany amen. Mahazo mipetraka ny fiangonana raha maro manana mamy fa niala lalaina raha maro manana mamy va niala lalaina sa manao batisanao anaka ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina tombo Jesosy ane ho aminao mandritry ny androm-piainanao rehetra amen. Izao ty zazy tia ho an'Andriamanitra raintsika raha feno manana hiajan'ny rivo iandy
Rafeno manana Ajanarivo Yaonty. Samanabatisana anaka ho amin'ny anaran'iray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Ny tombo Jesosy ane ombanao sy hitarika anao mandritry ny androm-piainanao rehetra. Amen. Dia zao ty zazy ty ao an'Andriamanitra raitsika. Ranjia Salama Herniaina Jonathan. Randria Salama Herniaina Jonathan. Samanabatisana anaka ho amin'ny anaran'iray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Ny tombo Jesosy ane hitantana sy hivimbina anao, hiaro anao mandrisina amin'ny androm-piainanao rehetra. Amen. Dia zao ty zazy tia ho an'Andriamanitra raitsika. Vavaka ny fiangonana. Sotra Jesosy, misy fifaliana lehibe any an-danitra ny fantombondray ny poniny lanitra. Mankasitraka indrindra Tompo, tehirizo amin'izay ny zaza zay noentina teo anatrehanao, tehirizo ny ray aman-dreny, ary indrindra Jesosy izao fijoroany zao isy olona ihany koa mbola hanolotra ny zanany ny momba azy ho anao Andriamanitra. Amin'ny anaranao ny angatahako izany vavaka izany. Amen. Eo mpanantanterahana ny fanatim-pisaorana, ny fiangonana kosa anao nira hoe miompy ny fanahiko fa voavonjy izao. Dia mbola faly miarahantsika rehetra narakatra zao andro alahady andro tsara zao alahady voalohany manaraka ny Paska. Tonga eo amin'ny fanononana sy fiarabana andreto namana sy tapatsika ary havana izay nahatratra ny anniversaire andretotsika izay misy 5 mianadahy mianaka. Vakitsika zany anaran'izany amin'ny mpitiavana alohan'ny tondratsika azy ambavaka. Nirina ary Soa Josiane tamin'ny 31 mars. Raliantsoa Antraniavo tamin'ny 704 mangataka ny firana hony izy mbatataninao raiko raha misy fotoantsika dia atao zany. Ranjary Soa Nantenaina Odette tamin'ny 704. Ramaromanana Benjamina, Rasoary Malala Jeanne, Andriany Aina Miray, Andriana Alinjato Fania Mélodie Fitahina 0704 ihany koa. Pasteur Rakotondrasoa Marcelin Robert tamin'ny 704 ary Rasoa Manahirana Lantsoa Henriette tamin'ny 604. Dia miarahaba azy ireo tsika mirarikora mirary ny azahoany fifaliana sy fahasalamana ary fiadanana ary finoana ihany koa. Ny tenin'Andriamanitra izay mena ho anareo, ampaherezana anareo ary fanomezana tsara indrindra dia hitantsika eo amin'ny Romanina 9:9. Romanina 9:9 ka ny andininy tapany faharoa amin'ny faraka amin'ny 30 sy ny faharoa amin'ny 30. Romanina 31b dia ny 32. Rehefa hita dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy ny teny izany manao hoe: raha Andriamanitra ny momba antsika, iza no ahatohatra antsika? Izay tsy niaro ny zanany lahy fa natolo ny hamonjy antsika rehetra izy. Tsy omeny antsika miaraka amin'ny maimaim-poana kova ny zavatra rehetra. Izany teny mpitiavana omen'Andriamanitra anao, ampaherezana anao, ampahafantarana ianao fa Andriamanitra efa nifidy ianao. Ataontsika ve ilay hira? Ny andininy voalohany ihany mba tantaninao raika io petrahana eo ihany ny anaovantsika azy.
ny lohanay manoloana ny seza fiandriananao masina izay ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. Eny ry Andriamanitra rainay izay nahary tongotra matanana anay. Sotranao satria teo ny tanam-pitiavanao mbola nitantananao ny fiainany tsirairay izay rehetrareto ary indrindra reto mpanomponao izay nanoratra ny anarana. Apetraka eo ampelantananao Jesosy any amin'izy ireo ny hoaviny, ny finoany, ny taranany ary indrindraindrindra ny fanompona ianao. Ampahafantaro azy araka ny teninao fa ianao ny momba azy ireo ary inona tokoa moa no zavatra tsy ho azo ny rehefa angatahany raha toka mino sy manaiky izy. Fa Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra ianao ary Andriamanitra tia azy koa. Petraka fenao am-pelantananao ary ny finoany Jesosy ampitomboy isan'andro ny fivelomany ary zay rehetra momba azy rehetra satria Andriamanitra efa niteny ianao fa za mahalala ny hevitra everako anareo, ny hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza. Dia tazony amin'ny tanam-pitiavanao izy ireo mampaherezo isan'andro rehefa kivy ary raha tokoka misy fifaliana aza vela hijery en'izany fotsiny na hovariana amin'izay mety fiainana ety an-tany izay fandalovana ihany fa ny hibanjina anao ilay Andriamanitra efa tia azy. Anao ny dera, anao ny haja, anao ny voninahitra hatramin'ny taloha ankehitriny ary ho mandrakizay ary ho amina rehetra kosa so amin'ireo mpanomponao ireo ny fiadanana izay efa nampanantenainao ho an'izay rehetra matoky anao sy mino anao. Misaotra Tompo. Amen. Petraka amin'ny Fiangonana. dia miarabantsika rehetrarehetra ary amin'izao lalana vaovao zay, lalana vaovao anao fanatitra ary tsika ao ny rakitra voalohany sy faharoa araka ny mazatra dia isy procession ataontsika amin'izay ary ny zanatsika aloha ny mihira dia rehefa avy eo tsika nany hoe andeha lalana vaovao, andeha lalana volamena oye zay tsy taitra an'izany dia mijanona eo ihany. Fidirana tolemba soandro mebale akakena tsapana tukuve naliaina no tukuvare azade vale vale nana sauneni nandarina Fidirana dozala na uantika Fidirana tolemba soandro mebale akakena tsapana tukuve no tukuvare azade vale vale nana sauneni nandarina izana azumahi mahi pona dezana sasamia handimiti yande itumpuna arichimbara nuna mangeta etani jeso situva pana hinulu na marondo karoyini tajavini yanaye yanaula sausi yabana amini sauti toleza itena fiti yabana izena azumai maipona tezana zara sasamia handimiti yande itumpuna arichimbara
barahan'olona mangeta tany jesosy Tompo fanahin'olona maro no karohiny tadiaviny ana ianao lazao sy ambarao ameny izao tontolo izao itena fitiavana antsika minizay nataony hoe malalany otsy akorakora kaveny fona dayatoraka manolonany mitompona ny olo tiny tena sakambininy jojony sy safosafony matratrany fitiavany mendrena tosany tena fitiavana toritore lerana maro rehefa namoariny hoantsika mino izay nataony hoe malalany otsy akorakora kaveny fona dayatoraka manolonany mitompona ny olo tiny tena sakambininy jojony sy safosafony matratrany fitiavany mendrena tosany tena fitiavana toritore afatra kelo atsika rehetra tongeto isan'andro ny tompony dia mitady atsika isan'oro izy dia mijery atsika ary isan'minitra izy dia eo anilantsika isakariva ary isa-jegonja dia mitory fitiavana atsika satria malaly ianao ary hoy izy zay tia ozy zay fatra-pitady dia hita koa ny ara-patolotra atsika rehetra dia ataoko tahaka ny tsodrany pastera mahenka isan'ny batan'olona tahiny jesosy rahalaha tahiny jesosy ranabavy hitra amin'ny filazana raharam-piangonana isika anio alahady 7 avril 2024 izy dia mampatsiatsika fa ny ezekela 120 no vakitsika mpiara-mivavaka filazana ilazana sika voaka an'andriamanitra fa ivoaka ny alarobizao ny numero fanisana andiany voalohany izay tsy tafiditra ao anatin'ireo reo olona izay fanamerina ny taratasy fanisana dia angaviana nantona ny tompona ndraikitry ny voamerana informatika isaky ny alarobia ariva amin'ny rora sy ny alahady tapany maraina ao amin'ny varavarana 5 voninahitra dia an'andriamanitra ireriany antony filazana tompoko amin'andriamanitra karivany amin'ny fahasoavana sy ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompontsika izay mpamakilay Madagasikara fivondrona voalohany dia anatanteraka randonnée ny 20 aprily 2024 avy izao ny angavokely fizahana sy fankafizana ny natiora ary fialana amin'ny mahazatra ny tapakely amin'izany dia tsy faina iny anivo mikambana angavokely dia manakareny zavamaniry maro isan-karazany azo ataony mankafiny fijery mivelatra amin'ny 100 kilometra amin'ny faritra Analamanga miavaka noho izany izy ity satria na ny sakafo na ny rano sy ny fitaterana dia efa eo anatiny avokoa ka andao anao ranto vaorsia izy io dia fanohanana ny ankizy izay anatanteraka ny lasy any toliary ka aza misalasala manjifa ny tapakely fanohanana ny asan'Andriamanitra misaotra ny sesahady izahay fampahafantarana ao anatin'izao fankalazana ny tsobily 50 taona ny sampana hafafi izao dia tianainy mampahafantatra ny sampana velona rehetra eto amin'ny fitandremana Taninanandrano fa isy ny fifaninanana ara-panatanjahantena pétanque doublette sy triplette foot à 7 ho antsika sampana izay liana ny andray anjara iantso ny tompona andraikitra amin'ny laharana 034 26 779 63 033 29 583 86 voninahitra dia ho an'Andriamanitra ireriany kristianina tanora zandra ny Ampandrana Taninanandrano antony fisaorana voninahitra ho an'Andriamanitra ireriany fa totoso somatsara ny fanateram-bokatray tampana katezata ny alahady 20 marsa 2024 lasa teo manay fisaorana antsika fiangonana F7 diakona pia ray aman-dreny mpikambana ary izay niara-ny asa rehetra tamin'izay zany dia nazaona vola 3,7
sy raiky amin'ny roapolo tapitrisa ariary na 108 546 500 FMG. Andriamanitra manakarepasaovana ny amaly fitianareo sy anonotra avizato eny ary arivo tsy mandrapataperana tamin'ny fanohanana ny asany manomboka ny sabotsy 13 aprily ka hatramin'ny faran'ny volana Mey kosa ny fampidirana mpiamina vaovao ho andre izay maniry anatevin-darana anay enina hatramin'ny 5 taona tsy mbola anaty sampana hafa toerana salle 318 amin'ny rora sasany. Koa efa vita moa ny fanatena fanatitra dia mangataka ny pastera hanao ny procession. Lasa tsika manao andeha lalana volamena fiainana vaovao ovay ny fisainana tsangantsika. Lalana volamena Zay teka amin'izay tsy teretrretra vavatritsika Jesosy ianao no nanao an'izany manatena manatena ianao fa isy lalana vaovao atoronao an'ireto olona ireto sambatra izay mananao Andriamanitra tsy mba mandainga ianao. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Masina petraka isika manomboka ny procession ataovy mihitsy ny afantaranao tena lalana vaovao izorako miaraka aminao Jesosy fa hafa ny taloha tsy amin'ny finoana izao mandeha amin'ny finoana. Dia mbola tohizana ny filazana andrara ny sampana tapitany miay tamin'ny FPVM Fidirana Taninanandrano dia faly manasanareo anotrona ny herinandro mbokatra izany dia ho taterana manomboka amin'ny valo ka hatramin'ny 14 aprily 2024 toy izany fandaharam-potoana amin'izany alarobia 10 aprily 2024 varotra sakafo sy tsakitsaky isan-karazany alakamisy 12 aprily 2024 manomboka amin'ny rora sasany fianarana soratra Masina ny asabotsy 13 aprily varotra sakafo sy tsakitsaky isan-karazany alahady 14 aprily maraina manomboka amin'ny fitoraka hatramin'ny 10 ora maraina fitoam-bavaka fanateram-bokatra amin'ny rora sasany ariva manatena ny famitronanareo marobe amin'izany ary aminareo mandrakariva ny fiadanan'ny Tompo fiatsonana fivorombena ensemble général ampitombona aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy tompontsika ilazana isika tikona mpiana CFF sy ny mpiamana CFF rehetra fa anatanteraka fivorombe isika ny sabotsy 13 aprily 2024 manomboka amin'ny 9 ora maraina ao amin'ny riana faha2 Taninanandrano zava-dehibe mikasika ny fikambanantsika nodiniana amin'izany ka isy ny fanamarina pahatongavana ary samy mitondra sakafo sa aza azy avy ho an'ny zanaka ampelezina FPVM Ndafy Atsimo Fidirana Ambatilampy
izay miasa simony eto Antananarivo sy manodidina, fanasana riavana ho aminareny amin'ny fahasoavana sy ny fiadanana mitandrina sy ny FPVM andafy atsimo Fidirana Ambatolampy dia faly manasa anareo rehetra zanaka ampelezana avy aty Ambatolampy rehetra izay miasa simony eto Antananarivo sy manodidina mahotonga ifanotrana aminay amin'ny fotoan-dehibe izay ataony alahady 20 aprily 2024 izao ny fanateram-bokatra amin'ny ezaka tafo manomboka amin'ny 7 maraina ny fotoam-pivavahana ary mifarana amin'ny fanasan'ny Tompo isy lavantom-bokatra atao amin'ny fotoan'io aorian'ny fanompoam-pivavahana ary isy valopozaraina eo amintsika rehetra ho fandraisana anjara amin'ny fotoan'io koa no andinihana ny fampifondrona ny zanaka ampelezana rehetra dia manantena ny fahatongavantsika rehetra izay samy hotahin'Andriamanitra riavana no aminareny ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Kristy Jesosy Kristy tompontsika ny brosy ny komity ny fananganana ny Tompo Masina ambodanelina famonjena dia mampafantatra sy mananetana antsika Fiangonana sy ny vahoaka an'Andriamanitra ary isika mpanompon'Andriamanitra rehetra atao anatin'ny FPVM patonginay ny fotoana ny vavaka tendrombohatra izay fotoana hiarantsika midiran'Andriamanitra izany dia ho tanterana ny sabotsy 20 aprily 2024 ho avy izao eny Ambohidahy so avy ny Merina izay toerana mahazatra antsika toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany amin'ny 7 maraina fidirana sy fiankofana amin'ny 10 maraina fotoam-bavaka fijoroana vavolombelona amin'ny 2 fidirana lehibe mandritra ireo fotoana rehetra ireo dia isiny etsika varitra sakafo sy tsakitsaky amin'ny vidy mirary izay karakarain'ny komity ka ny vola rehetra azo amin'ny fotoana io dia entina ananganantsika ny Tompo Masina ambodanerana famonjena. Ireto kosa ny zanaky ny fiangonana irosan'ny fanorenana tokantrano Masina Andriamatoa Andriamanana Zansolo Andriamatora Andriamanana Claude Andriamatora fanomezantsolo Isien Mivady Andaniny Andriamatora Beatoandro Ramatoa Lalao ary Malala Nolette Ankilany dia faly mampandrehanareo ny fanamasin'ny fanamadin'ny zafy ny zanany raha fanomezantsotoky sy rahabe manantsoa sombony aina kiatsoa fizoro izay toeto amin'ny FPVM Taninanandrano ny sabotsy 20 aprily 2024 manomboka amin'ny 2 Andriamatora Benmenjanahary Maurice Andaniny Ramatora Soarso Francine Andriamatora Ambonimanana Honoré Mivady Akilany dia faly mampandrehanareo fitso fandan'ny fanamadin'ny zanany iaina Liantsoa Rabenmenjanahary sy Mirantsoa ary Malala izay tanterana Zomaina 20 aprily 2024 amin'ny 2 amin'ny FPVM Taninanandrano Ampandrana Andriamatora Filibera Mivady Pasteur Albert Michel Mivady Andaniny Ramatora Solo Malala Yarso Andriamatora Andriamanatena Natael Mivady Ankilany dia faly manasanareo isoratra sy anome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fanamasinana ny fanamadin'ny zafiny ny zanany raha Albert Mioby Ambintso sy Andriamanatena Bika izany dia atao amin'ny Zoma 20 aprily amin'ny 10 eto amin'ny Fiangonana FPVM Taninanandrano Ampandrana Ramatora Eliaso Victorina Andriamatora Sofinirina Lala Ramatora Eliaso Voanginirina Andaniny Ramatora Zay Manoro Claudine Andriamatora Andriataina Gilbert Ramatora Voltina Soa Lidwina Karina Ankilany dia faly manasanareo notrina ny fisoratana sy fanamasin'ny fanamadin'ny zanany zafiny Rasolo Fonjanahary Radonirina sy Randria Tatiana santatry ny aina Fidirana ny fisoratana dia ataony 7 aprily amin'ny 10 maraina amin'ny firaisana faha2 raha misy mahita ny tsy mamety ny fanamasinany sasany amin'ireo fanamadin'ireo dia aoka izy ampilaza ny ray aman-dreny mpitandrina filazana manjoa amin'ny finoana amin'ny fisaona tena ny fitsanganany tena maty no ampandrenisanay anareo fa ny ava malalanay raha kotiny aina Emile Noelson dia konina lolona mpianjy dia natsony ray ody any amin'ny ny Zoma 5 aprily 2024 rehefa nivahiny 7 taona teto tany hoy ny zanany sivy mianadany zafikeliny ny zafiafiny ny raitapo ary ny havana ray manontolo ny razana dia alaotranony lo bebe 72 EG bis ambatroka ny alatsinainy 9 aprily 2024 amin'ny 7 entina nomeza-moninahitra an'Andriamanitra amin'ny Fiangonana FPVM Taninanandrano Ampandrana mialohan'ny ametrahana azy amin'ny fahasandrasany eny Soavy Merina Mahitsy Ambotrakely ny promotion lalam-pamonjena dia anampy amangy anio alahady amin'ny 3 ora ao amin'ny Villa Berlin Ambatoroka nohy fotoana Andriamanitra tompony vampinonana ny amponina ireo havana tramandroa ireo misy nanolotra voady ampavolo-karena misaotra Jesosy noho ny fitiavanao sy ny fitahina narotsaka ao aminay fiainanay manolotra vola 100 000 ariary ho an'ny mangata 100 000 ariary ho an'ny radio fitazatsoa mangata bavaka sy tantananao hatrany ny asako izy
sy isondrotako ambony hatrany mangatabavaka ny anambinanao ny asa fitadiavana nataon'ny vadiko mba ahafahany mampidi-bola eto amin'ny tokantranonay man'andriamanitra irerany ny voninahitra amena. Izay indrindra raha antsika toizana ny voady na ny fijoroana vavolombelona. Ianao Jehovah Tompo no nataoko ariko mba ilaza ny asanao rehetra.
Mahafinaritra amin'izany rehetra tia mamaky andreto aho a sadadana nofo hoe nandevona olona efa maty dia ny zanany olona dia ny zanany olona efa maty io no miteny tamiko le soratra mihitsy mitambatra be sy ny namako iray hoe ity vola itya ataonao anaty arona dia mangata zavatra fomeny ianao dia nisy nalainay kely dia efa niditra ny faty dia niditra tao anaty fasana izahay a dia nataoko tao ambany zavatra ilay vola dia tsy hitako izay zavatra nangatahanay a tamin'ilay olona maty ora olona mba tandremo zay nanoratra nyty ianao fa mety toetra mangataka vola ianao a dia any am-pasana anao mandeha toroany olona voany ianao a raha angataka zavatra andreo dia any amin'ny fasana hitanareo nyle fasana reny any amin'ny fasana reny a misy taratasy alefa any ianao no mandeha mangataka vola tandremo a fa ny finonom-ponao a tenenin'Andriamanitra ianao aza minomino an'izany ianao fa tsy any am-pasana ny mangataka fa aiza dia mitandremo za dada nanofy nanadio salon dia nisy voromalala iray a sy tarondro iray a niaraka tamin'ny hoe kanzo nanidina ilay voromalala dia nisy feo ny teny tamiko iny no endriky ny fanahy Masina nanidina ny voaka varavarana ilay izy kanzo tampoka teo a dia tao amin'ny varavaran'ny lakozina indray a ilay tarondro dia novonokony a dia napetraka tao an-trano iny lay voromalala iny a nitenenan Jesosy anao hoe za tsy hitanao a fa fanahy Masina no asaiko miteny aminao dia le fanahy Masina amin'izay a io mampiseho anao io hoe ianao io marary dia asehonanao tarondro anankiray izy ty raha tsy diso tarondro anankiray mihinana tarondro ve nidikan'izany dada eny satsia eny efa miteny foana fa raha tarondro a no hitanao a isan'ny olona mpinana le lasopy paty ianao azafady amin'ny teny izany foana fa be dia be ny olona matiny io ny lafarinina eto amintsika Madagasikara hony a sy ny Afrikanina dia natokana manokana asiana pozina mba hamonoanantsika Malagasy ny Afrikanina mainty be ho ny mankotsika tsy tokony hipetraka eto amin'ity tany ity fa hovonoana tsikelikely tsy maintsy mahafaty olona 1 miliara hony izy manana CD an'izany a tsy maintsy mahafaty olona 1 miliara izy 3 miliara ny tena tadiaviny fa 1 miliara zao nefa matiny tamin'ny Covid teo dia ny sisa tsy maty a andefasan'ny pozina anaty lafarininy ary satria ny lasopy be dia be ny paty hohaninao a dia any no misy azy fa mofo baolina sy ny menakely a zavatra kely fotsiny no hohaninao amin'izany fa ny lasopy be dia be io ny fonao zao fa manomboka hijanona dana makany amin'ny dokotera ianao a ambany be ny tensionnao zao raha tsy mihinana an'io tarondreo ianao a dia manao velomanao dada efa miteny aminao azay sa dada nanofy namango fahoriana niaraka tamin'ny olona anankitelo marina fa reo olona telo ireo a tsy fantatro mariko ihany koa fa olona telo miaraka efa maty efa tsy fantako daholo dia nivavaka teo alohan'ilay razana hony aho a izaho mantsy a teo manadingana voalohany dia nandroka devoly ary nitsangana ny maty anankitelo
dia niteny ilay olona maty iray nitsangana hoe ianao namono ahy matsy an'ilay lehilahy iray a niaraka namangy tamiko. Hitanao io le devoly zany a tena manebaka mihitsiny a, fa misy mpamon'olona aminareo reo mamody mamangy reo, ary mpamosavy mihitsy ny tena be dehibe mody mamangy. Azafady mihitsy mody mamangy, araka ny tenin'ilay mpamosavy hoe mody mamangy zay, fa io ny afantarana hoe reto indray ny vonoana aorianan'izao. Mampafantatra antsika ny fanahy masina hoe mitandrema aloha amin'izany. Aloha no rakitra fa mbola tsy vita lehilahy aty. Akiko ihany fa io mandroko nareo hoe le Jesosy miteny foana nefa tsy henonareo a dia malahelo be izy a. Lavabe ny ianao a ranga miteny miarahaba dada. Nanofy aho hoe niditra tamin'ny tsara nanofy aho hoe niditra tany amin'ny tany anankiray, tany lehibe, anadion'io tany io, ka amin'ny lafiny atsimo a no nidirako. Gaga fa toa ohatran'ny efa voadio lay izy, saingy mbola misy tapatapaka bozaka maina ihany, mbola tsy voafafa. Dia nizahako ny fafana dia nisoroana. Rô lahy tokony 7 taona io a no nifanena tamiko, ny fampisakambona tamin'ny sorony. Tsy misy mifampiresaka izahay, nefa hoe tany an-tsaiko hoe mba zanak'iza koa ary reto, tsy hitako izay naleny avy eo. Nofafako ary nirofiko ilay tapaka bozaka maina teo, avy eo a napetraka ao anaty lavadavaka mba ho ariana. Rehefa andeha anary azy aho a ny tsinanana, dia andreo hitako fatana anankitelo milahatra, ny farany avaratra misy afo mirehitra. Dia ondray aho tao an-tsaiko hoe iza ary nandrehitra an'ity, tsy mbola nampiako saribony fa dia lany fotsiny. Ka rehefa vita ny ataoko vao asiako saribon ary anankenako sakafo. Tsy haiko intsony izay tohiny, fa mareko dada fa raha noverenako nosaintsainina ilay tany azoko nofy, dia toy ilay tany a efa navodiana taona maromaro lasa zay, saingy tsy mbola natsangana trano eo amboniny izay a, satria ny volana antenay nanaovana an'izany a dia tsy mbola nivoaka mandrakizay. Vehivavy no manoratra, mpiandry 28 taona, misaotra dada. Misaotra Jesosy a, za mihitsy ny tena misaotra azy mihitsy a. Hitanao fa tena miditra any amin'ny tena fiainanao sy io manahirana ny sainao io izy. Manana tany ianao, tany lehibe, tsy karakarainao io a, dia ho lasan'olona io. Miteny mihazakazaka mihitsy Jesosy, aingana ianao, fa reny mody bandy kely roalahy reny a efa mifampisakambona. Dia mampitandrina anao Jesosy hoe jerenao tsara, misy fatana anankitelo mbola mirehitra. Betsaka moa zany olona misakafo amin'ny fatana telo zany,
fatana telo le fa tsy fatana ray tsy reny bandikely reny no manao azy fa fatana telo zany efa misy vahoaka be deabe o a mitady an'io taninao io dia ireo bandikely ireo a modiran-kirano hoe jereo le tsy vasody any ny tompony a mitory hevitra aminao a kaingana karakaro zany raha mbola tsy vita ny taratasiny zany ainga kaingana ianao a fa raha fantatry ny zareo zafady raha fantatry zareo mifanana tany io fa mbola tsy vita taratasy izy mavita titre alohanao iady be anareo a dia lasa n'io tany io tenanao fitsofohan'le fanahy masina hiteny aminao sora azy ianao tonga dia miazakazaka anao a mitsarakaran'io zavatra io tindray a araka amin'ny fampianaran'ny dada dia rehefa hiaraka amin'olona dia anontany olo Jesosy hoe anao ahoana mitokantraminay raha izahay no mivady na ny tany zany a tamin'ny alina dia nanofy sifra 2010 ina dada ny dikan'izany mieritreritra ianao olona anankiray hoe tiako raha tia olona tia mivady ohatra nisa ny endriky mitokantraminay dia sifra 2010 dia hoe ahoana tsaronay tokoa za no soa be ny raisinay taminao dia averinao indray mba tsaronao ny soa be deabe fanomeko taminao zay le 20 dia miverina 20 tsaronay tokoa ny soa be ny raisinay taminao hatramin'izay saingy zany zavatra zany a périmé efa tamin'ny 2010 dia aza mieritreritra ny anambady ianao périmé tsy hitanao tsony izy zay ihany lazaiko anao dia ampy anao zay za dada tiaka lavalava ty sisa ny farany misy anankiray tia kidaladala be tsy fiteny zao mialatsiny aminao manoatra taratasy ty za dada gaga fa dia mbola nofiko ny fahitana lalina avokoa iny tamin'ny alina iny avokoa nitoriteninao a reny toriteny lazaiko to zany hitany daholo i alina dia nasehony any paoziny ny vola nasehona vehivavy iny nomena vola nasehonao a ny antony tsy mba nahazo nahazahoako vola tamin'ny fanomezana io nasehony a le olona mendrika amin'ny trano mitete lena lava be lena ny orana nolazainy tamiko hoe ambotsy valana efa mpaninofo matetika fa tsy samy tantaran'izany adada zao zany nofo rediredy zay ihany dia ampy anao zay nanofy adada tamin'ny alina fitely tiako lazaina teo ho maraina ny andro nitondra fiara hony a iza niaraka tamin'ny zanako faralahy nipetraka teo aloha teo anilako nandeha lalana tena teritery anelalelan'ny tany avo be andaniny sy ankilany dia nisy fiara nidina ny fanena taminay fa fiakarana lay lalana sady mando be satria vao nitsahatra ny orana marina data fa lalana godron efa simba be io lalana io dia nikasoka ny ilan'ny havanan'ilay fiara ka feno fotaka dia aveo a tonga tena tampon'ilay fiakarana
dia nahazo larana marina. Dia nisy nidepoule zany lavadavaka zany atao hoe nidepoule. Dia nisy lavadavaka feno rano. Dia niala an'io zahay satria tao ampovoany somary akavanana ilay lavadavaka sady somary ngezangeza. Dia rehefa nandeha ny lohan'ny fiara tampoka teo anefa dia niova ho kanalina vita sima ilay lavadavaka dia lasaka ataon'ny fiara sady nivadika ka nila ny havanana no ambany izay nanaraka largeuran'ny arabe. Tampoka teo nefa dia efa afaka tery ihany velany izay mianaka dia taitra dada dia inona ny dikan'izany. Za moa dada dia mpiandry ary io zanako io dia mpiomana ary 14 taona izay no nampiasako an'io fiara io. Dia zao no lazaiko anao, tanao mitsofoka any amin'ny manahirana anao Andriamanitra. Ianao chauffeur, zay no tena asanao ato. Nampiasa fiara 14 taona ianao hatramin'izay ka hatramin'izao. Dia milaza aminao nefa Andriamanitra fa tandremo, amboary tsara ny fiaranao. Fa rehefa mikototona io mody tsara, kanjo latsaka atao amin'ilay mody tsara ianao dia nivadika kely ny tomobile. Jereo tsara ny fiaranao. Zay za raha mandeha asehoko anao zany toka tamin'ny tao Masina dia niteny tamin'ilay tompona fiara, ty fiara hitondranao aty hony ndana aloha jereo ny freiny fa tsy mahazo mitondra ianao. Taitra be le rangahy hoe fiarako tsara tareo ny dady. Zaho tsy mandeha amin'io, lasa nitady fiara hafa mitondra, soloana ny fiara mitondra. Afaka kelikely izy vao niaso hoe dady so ihany ianao tsy nandeha tamin'ity fa tena ny freinko mihitsy ny tena ny votsitra. Dia efa ne zavatra tsy ampoziko mihitsy zany. Hatrany an-dafy io tomobile io moako nomena tany ary io tomobile fentiko mitondra rehefa andy. Hoe amantsy le tompony, niteny Jesosy amboary ty fiara ty. Zay vao mitangina an'io, zanaka fiara hafa ho avy ny adala avy any amin'ny grande surface ka aba nalenay tamin'izay. Za mivoaka ny grande surface izy tonga. No amin'izay ody netana fa anaty tomobile tsy velona io fiara io. Efa milaza aminao fa amboary misy tsy mety anao no aty fiara ty. Tapitra tamidolo mécanicien rehetra fa niala maina. Netana tany amin'ny garage. Ay le lakile famelomana azy iny iny ny lany pile. Iny fotsiny dia tsy velona io. Na lasa dalany rehetra ndray alina tontolo natolo tany amin'ny garage io. Fa ka olona anankiray no nahita hoe ity lakile ty mihitsy io jereo amin'ny pile. Lany le iny fotsiny soloana dia velona. Fa za tsy navelan'i Jesosy nandeha amin'io. Tahaka izany ianao niazy aleko rehetra notaniako daholo hatramin'ny sakafo hohaniko raha notaniako daholo. Fa rehefa milaza izy tsy mahazo mihinana an'io ianao iny any lasa zay tena milaza amin'ilay olona hoe maika aho andeha azafady. Zay dia manaova an'izany mba manaova ohatrà ka ianao io ty fiaranao ty amboary tsara vao mivoaka ny trano anao fa enjera amin'io ianao. Okizay zay ihany koa neto. Ny sisa rehetra satria be dia be ny eo amin'nkeo maraina be dia amin'ny zoma amin'ny amoroa no lazako azy
aminareo. Zay misaotra ny tompontsika. Zao arytsika maty. Zao arytsika sady nolotra nydrakitra andreo tsotrana. Zao afantatrareo. Hatramin'izay Jesosy dia milaza fitiavana, hoe fitiavana mandrakizay nitiavako anao. Dia izy miteny aminareo reny. Teny amintsika tsirairay avy. Raha mbola maisy fotoana ianao ka misy nofy any aminao ka tsy voasoratra ao, dia mamonjeny amin'ny zoma. Matahotra an'Andriamanitra zany. So eno itenenany dia miavonavona. Debe dia ka zay tadidinao any alefaso daholo tsy manana fa tsy zay zoma zay ihany sady ampianarana anareo amin'ny roa. Zay vity zay dia manasa tanana hoe Jesosy vita le didiko voalazako daholo ny afatrao rehetrarehetrarehetrarehetra anareo ny sisa mino anareo tsara tsy mino anareo dia ampy zay. Tsika kosa zany zao dia misaotra an'Andriamanitra fa mamaly fitiazy. Tena tiako tokoa ianao Jesosy, zay indreo zao ny hira ataontsika. Fa tsy Jesosy ny tiantsika fa tsika koa tia azy satria mananatra antsika izy, manao lalana antsika. Tiako ianao Jesosy, anao vely rano aminao fa tsy vadika aminao mandrakizay. Tsangantsika rehetra. Tiako loatra ny fitiavana ry Jesosy, mamiloatra ny eo anilana navitriny ahia ravoravo ny fana dampio atoko ny fahasoavana tsara loatra fitantana ny fiainana matomy voatra ny fitahiana rafitsitilama enjehina sitraina dia tsy lavo famitso ianao noniato fa mbola tokiana ifikitra mina tsy misy avitanay afa-tsy anao ry Jesosy ivelirano iza ataonay amina tsy vadika aminao zay mandraky izay toy fa mbola toky anao fa mbola toky ifikitra mina tsy misy avitanay afa-tsy anao ry Jesosy ivelirano iza ataonay amina tsy vadika aminao zay mandraky izay toy. Teka ho azy vavakisika faalobe anao Jesosy, zay mihitsy nitakalo ny fitiavanao anay. Ohatra ny tsy hitanay zany fitiavanao zany fa izao anao fa tsy poninao isa-tokantrano isam-baravarana anarinao, toroinao lalana, toroinao fanafody, toroinao hevitra.
faneneny fonay Jesosy ary za mino fa be deabe reto olona reto zay niteneninao fa mbola tsy nanoratra any anazy hatramin'ny zoma Jesosy nitenena foana ianao mba ho tsapanay fa tena misy fiainana vaovao tokoa ataonay aminao ary ataonay hitany masonao fa hafa amin'izay ny finoanay manomboka izao. Misaotra Jesosy nanolotra anao an'izao fanatitra izao zahay na kely iny na beny Jesosy tena fankasitrahana anao anaovanay vely rano aminao tsy misy vadika aminao zay mandrakizay tory. Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra to ny angatahako aminao nitenena foana samy ny fifalianay voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Masina, masina, masina henitra mivavaka Jesosy misaotra anao zay niaraka taminay foana ary zao tena tsapanay fa misakambona anay amin'izay ianao araka ny teninao Jesosy angatao zay tianao amin'ny anarako fa ataoko izany dia faly zay amin'izany fiainam-baovao miaraka aminao zany hitoetra ao aminareo azy zay ny teninao ononao aminareo faly zay Jesosy mangataka aminao 2 minitra ary mba hoeny amin'ny W amin'izay ianao angataka aminao mba hiteny amin'ny mitsy aminao angataka aminao izy tsy haiko ao am-pony ao mba afaka tsy ambarahavana mba azo manokana na ny fianarany na ny tokantranony na ny asany na ny fahasalamany todika aminao izy mangataka aminao fa ny fitiavanao anay mandrakizay ianao koa nilaza hoe te hita ny endrikao raviravanao Jesosy mahita azy fifaliana ho anao na mahita azy tandreny feonao ho ianao dia mba hibitsibitsika aminao izy Jesosy fa raha olombelona koa tsy maintsy manana olana tsy maintsy misy aretina fa mba hiondrika kely anao azafady Jesosy azafady bitsibitsika aminao ny malalanao tanterao ny teninao hoe inona ny tianao hataoko aminao dia ianao nivavaka Jesosy. Misaotra Jesosy, misaotra voarainao zany Andriamanitra tsy mba mamitaka ianao tsy mba mandainga ianao ny lasa fa zay nytonony ny vavako tanterahako aminao raiso atr'izany Jesosy apetrako am-pialan-tananao ianao mitsy nanao dina ninninona angatanareo amin'ny anarako manomboka izao ataoko zany mangataka ry Jesosy mangataka tahaka mpangataka rehetra hoe Jesosy ianao mivavaka mpanomponao mangataka izany ary mbola nomponao zay rehetrarehetra
raha mbola moina andro iainana koa mba hifalianao ianaranao ny angatahako izany raina izany an-danitra o Masina tonga dia fanjakana atao lesitra ety an-tany takany eny an-danitra meonay noho ny anina sahazo anay ary mamelana elokaiky tahaka namelana izay meloka taminay ary izany mitondra ny amin'ny fanampana manampanana ny latsa anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay aminy raisontsondrano o Jehova tompony maro aminao izany ho Andriamanitra ao aza matahotra aza merikerika ntsony mombanao anory lalana anao anolo-tsaina anao ary angatao izay tianao na inona fa omeko anao izany sotra tompony vavan'i Jehova no miteny kisana tanteraka izany aminao anao ny tera anao ny aza anao ny voninahitra mandrakizay amen voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery any alleluia masina tompony maro endrika voninahitra tany rehetra amen tanteraka tokony izany narany ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen petraka itsika dia ny mpandraisisa no mijanona Bye.
Ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo miara-banao na tratra izao alahady voalohany amin'ny volana faha-efatra izao. Tonga amin'ny fotoana izay raisana latabatra amin'ny Tompo isika ankehitriny. Mivelatra eto anoloantsika ireto famantarana masina ireto. Ny Tompo dia ny tena mandrakariva hoe ny nofoko ny tena fihinana ary ny rako no tena fisotro. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako ny Tompo no manana fiainana mandrakizay, fa tafafindra niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy. Kanefa ho Jesosy, mba tsarovy aho na oviana no mihinana sy misotro ianareo. Andeha atsiaro ny Tompo isika ry havana, indrindra fa izy voaomby tamin'ny hazo fijaliana hamonjy asy hamonjy anao, hanafaka asy hanafaka anao teo am-pelantanan'ny Satana, ka hapiditra antsika ao amin'ny fiainam-baovao dia ny fiainana mandrakizay. Eo mpitsanganana nandeha hanaovantsika ny laharan-kira faha-130 ao amin'ny firana fanampiny. Tompo malalo ao fanjakako ianao, tamihafa resy lahatra no mifamonjena vitanao. Ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa no ataontsika amin'izany laharan-kira faha-130 firana fanampin'izany hiara hitsangantsika ry havana. Tompo malalo panjakako ianao, tamihafa resy lahatra no ny famonjena vitanao. Eny reto tsy vaky ho avino nisony reny fitia banana endrika ivavaka isika ry havana. Sotranao zay Jesosy eo no ny famindrapo izay nataonao taminay. Nahatratraranay izao alahady firaisana latabatra aminao Andriamanitra izao. Sotra indrindra Andriamanitra,
fa tsy mba noho ny herinayna ny tanjakay na mifahaizana sy mifahalala aminay na tratraranay an'izany fahafamindrapo sy fitiavana avy aminao Andriamanitra. Ankehitriny ary mivelatra eto anoloanay reto famantarana hita maso reto. Mofo mivolavolan'ny tanan'olombelona ihany Tompo, novidiana tamin'ny mpivarotra ary ifangaroaro teny tontolo eny. Nefa mangataka aminao Masino mba ho tenanao, dia ilay tenanao manana ny hery sy ny fahefana any an-danitra sy ety an-tany eny hatrany ambanin'ny tany. Masino koa zao sy ireo anatin'ny vera izao Jesosy, fa novidiana tany amin'ny mpivarotra ihany ireo, nafangaro tamin'ny rano, dia rano mamelombelona ny zavaboary fa manadino ny loton'ny nofo rehetra. Masino mba ho ranao, dia ilay ranao mangotrakotraka teo ambony azo fijaliana na nadiovanao amin'ny fahotanay sy nanasanao ny elokay. Masino ary mofo ho tenanao Andriamanitra, ary Masino ny siro ho ranao Jesosy Kristy Tompo, mahadio anay araka amin'ny teninao. Ary reto diakonina mpiara-miasa aminao, tsy nataonao hoe mpanompo, fa efa nataonao hoe sakaiza handray anao voalohany ireo Jesosy. Olombelona toy ny olombelona rehetra ihany, kanefa mangataka aminao Masino hatrany atampindokatra ny Paladiny, mba ny voninahitra ao no hita amin'ny olona aminy raha mitondra ny tenanao sy ny ranao izy, dia ho resy lahatra ny olona. Ary izay rehetra izay tonga eto, iray latabatra aminao, olombelona tsy tanteraka nezahay Jesosy. Raha mbola miratra amin'ny masoandro ka mandra-pahatonga amin'ny filetehany, manota foana izahay. Kanefa mangataka famindrapo aminao, mba ho Masinonao hatrany atampindokatra ny Paladiny izay rehetra iray latabatra aminao androany, ka tsy hanameloka anay ny fihinananay ny nofinao sy fisotronay ny ranao, fa hitondra aina vaovao sy hanova amin'ny fiainanay tokoa izany. Dia amin'ny anaranao Jesosy ary no angatahanay an'izany, ary atolotra ianao midera sy ny haja ary ny voninahitra ambony indrindra. Sotra zoko malalo, sotra mpamonjy. Amen. Mipetraka ny Fiangonana. Fa Jesosy Kristy Tompo ry havana tamin'iny alina iny izay namadiana azy, dia nandray ny mofo izy ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy, ity ny tenako izay zaraina ho anareo. Izao natao fahatserovana na oviana no mihinana ianareo. Ary tahaka izany koa ny kapoaka rehefa avy nihinana ny Tompo dia hoy izy, ity kapoaka ity no ilay fanekena vaovao amin'ny rako, izay alatsako ho an'ny maro famelana ny elokareo. Izao natao fahatserovana na oviana no misotro ianareo. Fa na oviana ianareo ny Tompo no mihinana itony mofo itony ary misotro amin'itony kapoaka itony, dia manambara ny fahafatesako ianareo mandra-piaviko. Amen. Hoy ny Tompo, indro efa voavoatra ny zavatra rehetra, ko asaony olona ho amin'ny fanasana. Eo Fidirana ireto famantarana hita maso ireto ary ry havana, no ndeha hanaovantsika ny laharan-kira 720 ao amin'ny firana protestanta. Jesosy no asandratro fa izy no mpanavotro, ny tanany nanafaka, ny aiko tao andavaka. Ny rafiko riketraka izaho afa-kenatra, fa manana ny tomboko izay mandako sy ariko. Ataontsika izany hery izany dia ho zarainao amintsika ireto famantarana hita maso ireto. Jesosy no asandratro, izy no mpanavotro, ny tanany nanafaka,
fiainana ananako sady re ny rano no anjarako iaino no fananako ny lanitra olovako ny tany dilaozako ny ota tsy anaraka ny ady dia ho tapaka ny aloka ho tapitra fa ao ny tena zavatra ry foko okalazao ifuku oankalaza jesosisa pamunjina ny antitra lanitra mamerivery fatratra ny kalo ny voavitra manatsika hiakatra ny tava ny mpamonjiko no tsinjo ny fanahiko ny tava ny manafaka ny aizina ao anatiko ry foko kalazao kalazao jesosisa pamonjina ny masoko mibanjina tahaka ny mpiambina maniry ny mpamonjiko ho tafaona amiko izao ovombininy hipetraka eo anilany hanao ny iran-danitra sy ony na finaritra ry foko akalazao akalazao jesosisa pamonjina fatatsika loatra ry havana fa isaody ilay fatra fikitra amin'ny fivavahana jiosy nahazo taratasy indray andro
hanenjika izay rehetra mitory ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Fa rehefa tao amin'ny lalan'ny Damaskosy, teny ambony soavalina andre feo ny antso manao hoe: Saoly, Saoly, nahoana ianao no manenjika? Hoana andre mifeo izy dia lavo ny karapoka tamin'ny tany. Ary dia niteny manao hoe: fa iza moa ianao Tompoko? Dia hoy ny feo namaly azy: izaho amin'i Jesosy izay enjehanao. Fa mitsangana ka makanesa ao an-tanàna dia ho lazaina aminao izay zavatra tokony ho ataonao. Ary dia efa nanomana mpianatra Jesosy Tompo ametra-tanana tamin'izany. Fa rehefa nitsangana izy ka nahira ny masony tsy nahita ninninona fa jamba. Fa rehefa nametra-tanana tamin'ny Ananiasy mpianatra dia nahiratra amin'ny masony. Ary nanomboka teo izy natao batisa dia niova fo ka nanaraka an' Jesosy Kristy Tompo, nanao misionera, nanangana fiangonana marobe, nitory ny fahatsaran'i Jesosy ka miteny manao hoe: sanatria raha misy atao kriare afa tsy ny azo fijalian'i Jesosy Kristy Tompo izay nahavaombo an'izao tontolo izao tamin'ny azo fijaliana raha ny amiko, fa nahavaombo ahy kosa raha ny amin'izao tontolo izao. Tena tianao Jesosy, tianao, mbola tia hamonjy anao. Andetsika mba hanao voady eo amin'ny Tompo ka iteny manao hoe: anao a Tompo ô, anao a hanatanteraka amin'ny asanao amin'ny andro rehetra iainako. Anao a Tompo ô, zay mitory ny fitiavana ao ahy, efa mila tsangany finonanao ahy, mba natonako anahy. Tompo ataovy manakaiky anahy, tsy ny azo fijalianao ahy, manakaiky izany lany voanahy, mivoda ka isarako, hafalina manahy izany orairay, amandoalika ivavaka iresaka mina sakaizako. Tompo ataovy manakaiky anahy, tsy ny azo fijalianao ahy, izany lany voanahy.
aoka fantatrareo zao ny apôstôly Petera fa tsy zavatra mora simba tahaka amin'ny volafotsy na amin'ny volamena no nentina nanadiovana anareo tamin'ny fitondran-tena adala izay azonareo tamin'ny nentin-drazana fa ny rahasoany Jesosy Kristy Tompo toy ny raha ny zanak'ondry tsy misy kilema sy tsy misy fentipetina. Ary jereo ny azo fijaliana hoy ny apôstôly Paoly fa teo ny nanavotana anay. Ary teo amin'ny azo fijaliana io ihany koa ny nanaovan'Andriamanitra fanekena fa firenena masina ho azy zasy ianao. Ary teo amin'ny azo fijaliana io Jesosy Kristy Tompo lay zoky malalatsika, lay tiatsika taloha amin'ny tiavantsika azy ry havana, mbola tiatsika mandraky tiany androany, ary mbola mivavaka mandohalika mifona manasy ianao eo ankavanan'Andriamanitra ray. Teo amin'ny azo fijaliana io izy nanao le vavaka mezinezina manao hoe mamelany elon'ny ray eo fa tsy fantan'izay ataony. Amen. Manatonao ka miondrika hanoroka amin'ny tongo masinao izaho izay olona tsy mendrika ary tompo ao havaozy ho anao. Hitsangantsika anatanteraka amin'izany hery izany. Manatonao ka miondrika manuruka ni tungu masina izaulu nasimendrika ity ny tena koa ny tompo izay zaraina ho anareo raiso ka hano fa tsy miova hatramin'ny taloha, tsy miova ankehitriny fa zaho rehefa ty dia tia ny hatramin'ny farany. Ary izao natao fahatserovana na oviana no mihinana ianareo, misaora azy ao am-ponareo. Misaotranao zahay Jesosy io no ny amin'ny fitiavana lehibe nasehonao anay, nataonao anay zanak'olombelona izany, fa tianao zahay handova fiainana mandrakizay araka mivavaka nataonao tamin'ny apôstôly hoe raha eo tiako ho any amiko any amin'izay toerako ireo izay nomenao ahy mba hahita amin'ny voninahitro izay nomenao ahy izy. Dia ny tenanao mihitsy ny nataonao sorona ry Tompo ho famonjena anay, nanaiky anao fantsihana amin'ny hazo fijaliana, nanaiky anao satroana tsilo ary nanaiky anao le fonondefina no ny aminay no nanaovanao an'izany. Ao anatinay ankehitriny izany tenanao izany Jesosy, amery anay izany, ame tanjaka anay, atonga anay ijoro vavolombelona ho eny tontolo eny, hanambara ny fahatsaranao, fa velona ianao ary miasa ka tsy mitsahatra mandrakitiany androany, manatanteraka amin'ny teninao hoe zaho ne rehefa tie dia tia ny hatramin'ny farany. Sotra indrindra zoko malalo, sotra mpamonjy eo. Amen. Sotroinareo rehetra ity hoy ny Tompo fa ity no rako dia no rano fanekena vaovao izay alatsaka ho anareo famelana ny elokareo. Izao natao fahatserovana na oviana no misotro ianareo, misaora azy ao am-ponareo.
Jesosy eo tsy mba nilainao nitsony ny ranony zanak'ondry na ny rano zanak'ombylahy na ny rano zanak'osila fa ny ranao nalatsakao teo ambony hazo fijaliana ry Tompo fa nadiovanao ny fahotanay ho fanasanao ny elokay dia tanteraka ao amin'ny teninao hoe tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany ao anatinay ankehitriny ny ranao Jesosy Kristy Tompo anasa ny fahotanay izany anadio ny elokay izany anasitrana ny aretina izay mamelo ny nofinay izany fa enao ny tsy mba narary Jesosy fa mitondra amin'ny fahotanay sy mivesatra ny elokay ary ny diakapoka taminao fa nasitrananao anay ka dia na inona retina mahazo mimpanomponao voakasia amin'izany ranao zany ho sitrana Jesosy fa mahery ny ranao na ny tension zany na ny diabeta zany na ny kanser zany na inona dia enao Jesosy Kristy Tompo rehefa tonga teo aminao ny olona marary ny aretina rehetra na nasitrana azy ianao dia ataovy tahaka izany izay ankehitriny fa tsara ianao sady mpanao ny tsara eo amin'ny fiainanay zanak'olombelona ary tsy nataonao hoe mpanompo intsony izahay ry Tompo fa efa nataonao hoe sakaizana ka indreto izahay sakaizanao mba natateraka an'izany hira izany fa ianao ny tena sakaiza tsara indrindra Jesu sakaizana Jesu oana Santisima afu Jesu oana Ila Fidirana Masina zany fanomezana voninahitra ny anarana voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery ihany Alleluia Masina 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 Jehova tompony maro eko voninahitra rehetra amen eo tanteraka tokoa an'izany amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy Masina amen mipetraka ny Fiangonana eo ampanangonana ny kapoaka sy ampanaovana amin'ny fanatitra dia mangataka ny zanatsika fefy anatanteraka hira anankiray ao anatin'izany.
isaorantsika Andriamanitra ry havana navitany izay firaisana latabatra taminy teto amin'ity toerana ity tamin'izao fidirana faha2 izao. Ry mpandray ny fanasan'ny Tompo tonga nanatrika izany androany. Zao no afatry ny tenin'Andriamanitra ho antsika rehetra araka izay voasoratra ao amin'ny bokin'ny Kolosiana toko faha3 amin'ny dininy voalohany sy ny faha2. Kolosiana toko faha3 amin'ny dininy voalohany sy ny dininy faha2. Mivaky toy izao zany amin'ny anaran'ny Tompo. Koa raha niarana tsangana tamin'i Kristy ianareo dia katsao ny zavatra any ambony any amin'ny toeran'i Kristy izay mipetraka eo an-tananankavanan'Andriamanitra. Sainy ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Amen. Amarana an'izao Fotoam-pivavahana izao aritsika ankehitriny milohan'ny vavaka sy ny tsodrano ndeha ataontsika eo am-pitsanganana ny laharan-kira faha 20 amin'ny Fidirana fanampiny. Tsy misy reharehako afa-tsy anao Jesosy io. Anao ny hery, anao ny haja sy ny voninahitra. Ny fasana sy ny fiaina tsy hita indro efa resinao izao tontolo izao dia nahita fefa nitsangana ianao. Ny ndininy voalohany nataontsika eo am-pitsanganana. Tsy misy reharehako rafa kanao Jesosy io. Anao ny hery, anao ny haja sy voninahitra. Ny fasana sy ny fiaina tsy hita indro efa resina. Izao tontolo izao dia nahita efa nitsangana. Sambatra Jesosy mananana Tompo ny hery. Sambatra Jesosy yakine Satana ampiany fitiavana, ampiany findropana. Raketika ulalandava fareareapiana. Ivavaka isika riana ny dera sy ny haja ary mivoninahitra Andriamanitra ho atolotra anay irery izany. Fefa anao hatramin'ny talosy ankehitriny ary mandrakizay. Misaotranao izay fa vita soamantsara izao Fotoam-pivavahana na rahana fandraisana fanasan'ny Tompo teto amin'ity toerana ity androany. Apetraka am-pelantananao ny fiaina amin'ny mpanomponao tsirairay avy. Raha amin'ny herinandro vaovao izay ry Tompo dia ataovy hita taratra eo amin'ny fiainanay ny fahatsaranao Andriamanitra, ka dia hitany tsirairay avy ianao, hanome izay rino ny fondy, hanambina azy amin'izay sasarany, ary indrindra mbola mihery sy tanjaka ary fahasalamana mba hahafahany manatanteraka ny asa fanomponana. Mitrotra mambavaka manonokan'izay ny ray aman-drenina ry Tompo Pasteur Dada Randriana Tandro Zany Josefa, mpaminany lehibe natokana manokana hitondra izao Fiangonana FPVM izao. Mangataka aminao a Jesosy mbola ho atafinao azy ny hery, ny tanjaka ary ny fahasalamana, ka na dia eo ary ny fahalebiazany ho tanterahanao ny teninao, ny herinao ampidina indray toy ny an'ny voromahery mba hahafaha mitondra izao fiangonanao izao. Jereo manokana ny mpitandrina rehetra manerana amin'ny Madagasikara, mbola ho toananao fanahy mazoto anatanteraka ny asanao. Jereo ny hiraka Tompo, jereo ny mpampianatra, ny mpiandro sy ny mpiomana, ny diakona, ny sampana rehetra ao anatin'ny fiangonana ary ny vahoaka an'Andriamanitra tsirairay avy, mbola ho saina iray sy vava iray no iarahanay mankalaza sy midera ny anaranao ety amin'izao tontolo izao. Dia ho resy lahatra ny olona raha mahita an'izany ka hiteny manao hoe anaraka anareo izay fa hitanay famomba anareo Andriamanitra. Jesosy io mianta manokana aminao izay.
an'ny firenenay tianao loatra ty Madagasikara ty Jesosy ka nahita ny tara-pahazavan'ny famonjenao matetika nefa tompatompany alondrano ny fiaina amin'ny vahoaka malagasy mangataka aminao ary Tompo mba mitenena tahaka mitenenanao ny rivotra sy ny alondranomasina teny ambony sambo kely niaraka tamin'ny mpianatra ao mpandravirafy tanana ny mpianatra ka miteny manao hoe Tompo maty izahay fa nitsangana ianao dia miteny hoe mangina mitsara dia mitsatra ny rivotra ary tombon-tsara ny andro mba ataovy tahaka izany ty Madagasikara nay tery Tompo vangeo mpitondranay mba hatahotra anao mandrakariva ary taio izy Jesosy hikatsaka izay ampandrosoana ny vahoaka rehetra manomboka hatrany amin'ny filohan'ny repiblika ka hatrany amin'izay manana ndraikitra any amin'ny fokontany ianao no hamangy azy ireny mahatonga azy hiala amin'ny fampoatsampy ary mpianatra amin'ny vahoaka koa hiala amin'ny fampoatsampy fa hanompo anao ilay Andriamanitra tokana sady velona ny andohany izao zavatra rehetra izao dia aiza mahafoina mandao anay ianao fa na metoky ianao fa zaho ianao tsy andao anao mihitsy na hafoy anareo akory fa indro momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga amin'ny fahataferany zao tontolo izao saotra indrindra Tompo tolotray ianao midera sy ny ajara amin'ny voninahitra fa dia ho tanteraka amin'ny mpanomponao tsirairay avy mitsotra amin'izay tononona amin'ny anarana manao hoe Andriamanitra ny Masina anareo samy ho tanteraka ka aokarovana avokoa na mitenanareo na miainareo na amin'ny fanahanareo tsy anatsiny ianareo amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompo mahatoky izay niantso anareo anana firaisana amin'ny zanany aza matahotra hoy ny Tompo aza merikerika foana fa na dia mandra-pahantitra ao ary tsy miova ary mandra-pahafotsy ny volonao Jesosy izaho ihany no isahirana ikarakarana saotra Tompo saotra zoko malala tolotrainao miady tolotrainao midera sy ny voninahitra fa fitomboy amin'ny mpanompona amin'ny fiadananao voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery aminy aleluia masina 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 Jehova tompony maro eniko ny voninahiny tany rehetra amen dia ho tanteraka tokoa an'izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen mahireza ry havana ombantsika rehetra Andriamanitra